Faly miaravatsika manaraka an'ity serasera terminitra ity indray. Lahady ny androandroany dia mba hiresaka zavatra kely anankiray ako izay mety hifanampiany olona tsirairay. Dia tsy inona izany fa momba ny fifampizarana ary sosokevitra ho lazaiko any amin'ny farany izay mety ahafahantsika mampiatra an'ilay izy tokoa. Ny olana amin'izao fotoana izao mantsy dia izay lazaiko teo izay hoe fifampizarana. Izay kely ananana zany dia tazomina samy maka ho azy ny olona tsirairay. Samy manana ny excuse-ny daholo hoe za kosa ve fa mba sahirana. Ny sasandray moa dia atao amin'ny olona hafa le excuse. Izy kosa ve kamo, izy kosa ve tokony mba hiezaka. Dia maninona no zarainy. Dia mijanona eo fotsiny zany izy, mijanona eo amin'ilay hoe samy maka ho azy. Tamin'izay mbola kely tanatina fikambanana natao hoe vekana vavolombelon Kristy sampana anankiray ao anatin'ny fikambanana eukaristika ny tanora zany ao amin'ny finoana katolika. Dia anisan'ny tarigetranay tamin'izany no hoe mandray, mivelona, mizara. Zany hoe ny zavatra raisinao sy zavatra ivelomanao dia tokony ho zarainao. Izay sorehetra niraisinao voarainao tamin'ny olona ka ny ainanao sy ny velomanao hitanao fa mahasoanao dia tokony ho zarainao. Izay zany aloha ny tarigetra lehibe azontsika rehetrarehetra eritreretina hoe raha zavatra nahatsara anahy tokoa dia tokony mba hoaiko ny mizara anazy any amin'ny olona. Ao anaty baiboly koa misy an'izay hoe nahazo maimaimpona ianareo dia mizara maimaimpona. Matetika ny zavatra azontsika mba tsy tenenana hoe maimaimpona tanteraka dia mihoatra lavitra noho ny ezaka izay nataontsika. Tsy afaka miteny zany, tsy afaka mitombo teny fatratra tsika hoe no izahako ihany na tonga nahako ohatra n'izao, fa tsy maintsy nisy olona hafa nanampy tao, tsy maintsy nisy toe-javatra na situation nanampy tao. Raha ohatra araka hoe mieritreritra hoe tsy nisy an'izay dia teneniko indray hoe tsy maintsy nisy foana zavatra tsy nisakana anao mba hahatonga amin'izao toerana izao. Zay zany ny tarigetra anankiray amin'ilay hoe zavatra niraisinao dia tokony rehefa avy ny ainanao sy hitanao hoe tsara ho anao dia zarainao. Dia inona amin'izay raha zany ny tolo-kevitra izay azo ampiharina amin'ny fiainana. Arak'ilay niteneniko eo dia samy manana excuse na hoe fialana bala zany tsy ahafahana manampy ny hafa, na izy avy aminao hoe satria zahako ohatran'izao, satria za mbola tsy tafita, na izy avy amin'ny olona hafa tokony ampiana hoe satria izy tsy tokony ampiana, satria izy tokony hiezaka. Ka voalohany indrindra zany dia esorina daholo izay rehetrarehetra izay rehefa manampy olona. Faharoa manaraka an'izay mieritreritra hoe manana ianao na dia kely aza. Ny olona rehetra dia manana zavatra daholo, na ny olona fara-mahantra indrindra arany mbola manana ny maha izy azy ka afaka miteny hoe manana zavatra. Manaraka an'izay rehefa hoe manana zany ianao dia misy olona tsy manana noho ianao. Dikan'izay zany misy olona tsy maintsy azonao ampiana. Ahoana ary ny fomba hanampianao anazy? Tsy teny hoe omeo fahafolo-karena satria sao dia betsaka loatra zany, fa omeo sombiny amin'izay zavatra anananao izy. Raha ohatra angamba ka hoe kotinany dia azonao atao hoe ray isan-jato. Raha ohatra ianao ka mikarama roa tapitrisa dia ny ray isan-dratson'izay roa alina. Raha ohatra hoe manana zavatra zato dia anankiray omenao an'ilay olona izay tsy manana kokoa noho ianao. Izay zany ny zavatra nieritreretiko tamin'ity andro alahady ity fa dia mametraka ny veloma antsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.